Iresaka apôstôly anankiray zay matetika dénigrevantsika ny momba azy dia tsy iza zany fa Saint Thomas na i Tomasy ozintsika protestante. Tomasy ahoana re zany neveritsika hoe olona anankiray tsy manana finoana, diso be tsika. Tsy hoe tsy manana finoana izy fa efa nisy fotoana ny resaka teto am-pejy hoe c'est un disciple pragmatique. Zany hoe tsy le olona mandeha amin'ny honohono, satria ny teny ny mpianatra hoe nitsangana hono tompo, dia tsy hoe tsy nino izy fa tsy tiany ny finoany iorina eo ambonin'ny anganobavy antitra na ny hono. Raha izay. Fa ny aspect faharoa zay tiako zaraina aminareo dia zao hoe Tomasy tsy le karazan'olona le hoe tonga dia ao anatina groupe izy dia ny finoan'le groupe no tsy maintsy finoany. Azavaiko aminareo le izy. Rehefa nitsangana Jesosy tamaty ka niverina dia ozy hoe raha tsy mitsapa aho sy mahita azy dia tsy hino mihitsy. Dia tsika avy hatrany tonga dia ny tsaran'ny Tomasy hoe tsy nino izy. Non, tsy hany le izy. Fa ny zavatra ao anatin'ny Tomasy dia zao hoe rehefa nanao an'ilay fanekem-pinoana izy hoe tompoko sy Andriamanitro, dia ao anatin'ilay terme hoe tompoko sy Andriamanitro. Izy tsy niteny hoe tompo sy Andriamanitra. Teo aloha zany dia tompon'le groupe, Andriamanitra le groupe, mpampianatra le groupe, fa ny zavatra tadiavin'ny Tomasy zao dia hoe tompony sy Andriamaniny, tompoko sy Andriamanitro. Zany hoe tsy tsy ny finoan'le groupe no finoany, fa izy te expérimenter an'ilay finoan'le groupe ho anazy manokana. Eo indrindra ny tiako hatongavana amintsika miresaka antsika conversion, mahasamihafa antsika kristianina par rapport ny finoana silamo ohatra zao, dia misy ny olona rehefa miova ho silamo izy dia hoe s'intégrer ao anatina communauté. Ny conversion tsy intégration ao anatina communauté, fa ny conversion dia ao anatina atao hoe fiovana paradigme personnel ho anao. Donc zany tsy ny finoan'ny groupe no arahanao ka ilazana fa mpino anao. Or matetika ny zavatra misy raha tsy manaraka ny finoan'ny groupe ianao dia lazain'ny olona hoe tsy mpino, raha tsy mitovy aminy, raha tsy uniforme aminy, raha tsy conformiste. Eo indrindra no olana. I Tomasy dia manana individualité, aza fangaro ny atao hoe individualisme sy ny individualité. Individualité ilaina amin'ny finoana satria izy mihitsy no azo zany hoe mi-expérimenter an'le finoany. Tahaka le tenen'i Jaona hoe zay hitan'ny masonay, zay reny sofinay sy ny tsapahin'ny tananay no hotoreny aminareo. Donc amiko ny communauté anankiray, zany hoe fiangonana zany, dia c'est pas un lieu de conversion, fa ny communauté dia lieu de ressourcement ho an'ny olona efa nanao expérience personnelle an'le finoany dia miditra ao anatina communauté izy mba ahafahany mi se ressourcer, fa tsy hoe miditra ao anatina communauté izy mba hi se convertir ho amin'le communauté. Izay ny toetrany Tomasy. Faharoa izay tsara lay tahaka ka dia soyons tous comme Thomas, izay sady tsy mandeha amin'ny honohono nefa koa mandeha amin'ny atao hoe individualité amin'ny resaka finoana. Zay indray ary no antsika fa dia miratitra antsika rehetra indray ary.